Falmeravantsika rehetra. Bonsoir daholo faly tafaraka amintsika indray mialatsiny sahady satria farina ny feoko fa faly mandray anareo tsiraray avy raha ao nareo dia asio commentaire kely salama Tojo, salama Ornella, tonga soa. Dia zarao amin'ny namantsika ny live zarao amin'ny namana ny live dia zarao amin'ny compte-tsika na ny page-tsika ihany koa efa hanomboka tsy ho ela-tsika. Raha maheno tsara nareo dia tenenao hoe maheno tsara ve nareo ahafahantsika manamboatra ny lafiny teknika raha tsy mety na hoe miteny mafimafy raha maheno nareo dia miteneny hoe maheno ve. Coucou Sophie, bonsoir Lali, maheno tsara ve nareo? Anombokantsika fa afaka fotoana fohy zarao amin'ny namantsika. Ok, maheno tsara Sophie ok, maheno tsara koa Ornella misaotra amin'ny retour. Mino fa efa vonontsika afaka minitra vitsika dia anomboka hiandro namana sasantsika dia anombokantsika rehefa avy eo. Fa andao zaraintsika amin'ny namana, zaraina amin'ny manodidina ny live dia anombokantsika rehefa avy eo. Za ihany koa anao ny anjarako hizara ny manodidina. Azonareo atao ihany koa ny marqué namana. Azonareo atao ihany koa ny marqué namana. Blandine Floria, Rasoliniaina, Tsisisora no misaotra ny tompontsika fa afaka manao an'ity live ity na dia betsaka ara ny sakana na dia varipeo ara dia etsitsika androany. Mihaja Tonika faly mandray Antonique marqué koa ny namantsika izay tiantsika ho ampiana amin'ity taona ity. Ataoko amin'ity taona ity satria miresaka 2026 tsika dia amin'ity taona ity izay namantsika tiantsika ho ampiana marqué ihany koa. Afaka zaraintsika ny anaty groupe ihany koa ny live dia miandry kelyntsika dia anomboka 2 minitra sisa dia anombokantsika. Information kely fotsiny ity live ity rehefa vita ny androany dia tsy eto amin'ny page intsony ny ahitantsika azy fa any amin'ny YouTube. Izany hoe rehefa vita ny live androany dia afindrantsika any amin'ny YouTube izy raha misy namantsika mitady an'ilay izy dia ho apetraka eto amin'ny page ihany ny lien YouTube fa tsy eto amin'ny page no ahafahantsika mijery anazy ankoatra ny androany. Dia marqué ny namantsika izay tiantsika araka amintsika eto.
dia niary anomboka mivavaka tsika fa tsika manomboka dia hivavaka hitarika antsika anaty vavaka angatahantsika ny fanamasina hiaraka amintsika eto androany angatahantsika ny fanamasina hitarika antsika androany satria tsy amikery tsy hampatanjahana fa amin'ny fanan'Andriamanitra rery ihany hivavaka isika raha eo mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay fanamasina fa miaraka aminay eto ianao mangataka anao izay fanamasina hitarika ianao androany hitarika ny resaka rehetra anampy amin'ny olona rehetrarehetra izay eto ianao zay hijery an'ity live ity androany ary zay hijery an'ity live ity raha pitso ny raha afaka pitso apio izay Andriamanitra tena afaka aka ny maximum aka ny betsaka indrindra amin'ny alalan'ity live ity androany mangataka ny herinao izay mangataka ny fanokafanao ny sainay izay ny fanahin'ny esprit de conseil esprit d'intelligence ny fanahin'ny fahazavan-tsaina izany ny angatahanay androany okenao anazava ny tsirairay avy rakofana amin'ny rany Jesosy ny tsirairay androany rakofana amin'ny rany Jesosy ny lafin'ny teknika rehetrarehetra izay momba nay rehetrarehetra dia miafina ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy androany dia misaotra anao fa ianao no anton'izao Andriamanitra ary ianao koa no mahatotosan'izao misaotra ny amin'ny fonao any tsirairay avy misaotra ny amin'ny etaeta ny tsirairay avy tononona hoe tsara ny 2026 ny tsirairay avy tononona hoe ny fanamasina hitarika ny tsirairay avy amin'ny 2026 ary ny tsirairay any ankatoa sy andeha amin'izay fanoman'Andriamanitra ho azy amin'ny anaran'i Jesosy amen amen ok misy namantsika vaovao ato Iranto Toto Fifaliana Renodia tonga sonareo ie ok ary tsy andrelantsontsika fa anomboka dia ny anaovantsika azy araka ny teneniko teo hoe tsy disponible eto amin'ny page tsony ty live ty rehefa avy eo fa any amin'ny YouTube ny ahitantsika anazy fa zao raha misy tianareo antanina na tsefatsefany eny dia ezaka amaly anareo eny am-panidinana na ampidiriko amin'ny zavatra azy avaiko manaraka be dia be mihitsy ny zavatra nomaniko tsy haiko hoe ampy ve ny fotoanantsika androany fa hozaraintsika eo amin'ny page miandalana foana nefa ny zavatra hafa raha ohatra ka hoe tsy ampy le izy dia ho antsika izay mangataka hoe atao amin'ny teny gasy hiezaka zany tsika ny publication ataontsika amin'ny teny frantsay fa ny vidéo ataontsika amin'ny teny gasy hanampianantsika mety ve zay raha mety zay dia teneny hoe mety dia manaova commentaire hoe 2026 manaova commentaire hoe 2026 sady anomboka sahady eo ampanaovana commentaire ianao dia te hisaotra an'Andriamanitra te hisaotra ny fanamasina ho an'ity androany ity dia hisaotra ihany koa ny vadiko izay manampy anahy ao ambadimbadika ao izy fa tsy hitantsika dia hisaotra ny pasteur Rosia izay reniko ara-panahy izay tena mampirisika antsika mivavaka ao anahy manohana anahy anatin'ny zavatra rehetra raha ohatra ka fitahiana ho anareo ny zavatra hitanareo eto amin'ny pejy dia satria izy no mampianatra an'ireny avy aminy ny zavatra ny ankamaroany zavatra ny anarako dia te hisaotra ny pasteur Sylvain ihany koa izay manampy mampahery mampirisika manosika mafy mihitsy hoe alefaso dia ankoatr'izay te hisaotra ny fiangonako ny CEPD misaotra ny Riza Rasolondraibe ihany koa nizarany ny afisha mampahery mivavaka misaotra anareo rehetrarehetra izay mivavaka misaotra ny namako tena akaiky be anahy Kristiana Silalaina izay nivavaka ho an'ity fotoana ity rehefa nanomboka tsy salama omaly dia nivavaka ho anazy zareo dia misaotra anareo ihany koa nareo rehetra izay tao amin'ny pejy dia anombokatsika izay tapitra ny fampidirana fa hiresaka zavatra sérieustsika 2026 ahoana tsara ny 2026 ny ankamaroan'ny olona izay fantatsika ary mety tao anatin'izay tsika rehefa tonga ny taona vaovao dia ozy foana ny olona hoe ary ahitan'izany tsika rehefa manomboka ny taona ty taona ity ane hitondra fanambinana fahasalamana sady izany nosy ny olona ity taona ity ane taona vaovao ane hitondra izay ny fomba fisainantsika mahazatra na ny teny frantsay que cette année t'apporte joie bonheur paix prospérité izay ny mahazatra ny olona hoe ty taona ity ane hitondra izay daholo rehefa tonga ny 1er janvier dia mahazo an'izany tsika rehetrarehetra ny anaty message ary mety misy nanoratra an'izany tsika sady izany fa zao
tsy ny taona no mitondra zavatra. Mety hoe manafotoany zany fa tonga dia lazaintsika ohatr'izay tsy mampiova nininona ny fitsimbadian'ny taona, tsy mitondra nininona, tsy mitondra nininona amin'ny fiainantsika. Rehefa tsy hainao ny miova dia tsy miova io taona io, tsisy ninona hoentiny io taona io. Rehefa tsy hainao ny manao zavatra, satria raha ny taona no mitondra zavatra dia tokony mitovy daholo ny olona rehetrarehetra. Ohatrany hoe izay niara-teraka tamin'ny 1990 dia mitovy daholo ny fiainany, izay teraka tamin'ny 1995 mitovy daholo ny fiainany, izay teraka tamin'ny 2000 mitovy daholo ny fiainany. Fa tsy izay nefa, maninona misy olona teraka tamina taona mitovy fa tsy mitovy ny fiainany. Maninona misy olona teraka na ataontsika hoe volana mitovy na kambana ary tsy mitovy ny fiainany. Misy zavatra zany eo ambadika ao. Dia izao ny taona zany taona zany mila homanina zany. Raha ny tena marina ny zavatra ngeza rehetra amin'ny fiainana dia mila fanomanana. Raha fantatra hoe important na hoe manan-danja dia mila homanina. Raha ohatra ka misy zavatra tena andrandrainao mafy atao amin'ny 2026 io dia ohatry ny ahoana ny fiomananao. Ny fiomananao ny ahafantarana hoe hanao ahoana ilay izy. Tsy mila mpaminany vao mahafantatra hoe hanao ahoana ny 2026 nao. Dia rehefa manomana taona dikany hoe manomana dia aty aloha zany. Raha efa tafiditra ao anaty 2026 efa tsy manomana intsony fa efa miaina an'ilay izy sisa. Ahoana amin'izay ary ilay hanomanana an'ilay izy e? Ahoana ny hanomanana satria be dia be ny zavatra nizaraintsika teto amin'ny pejy dia ho averiko kely ny zavatra ireny. Ny ten'Andriamanitra miteny hoe Andriamanitra izy rehefa namorona antsika dia nisy asa efa nomanina mialoha ho antsika ny amin'ny Efesianina 4:7-10. Misy asa zany efa nomanina ho antsika mialoha, izany hoe ny fiainantsika sy ianao efa voasoratra hoe tokony hanao an'izao Priscilla, tokony hanao an'izao Menja, tokony hanao an'izao Miora, sady manao bonjour anareo tokony hanao an'izao Josea, sady manao bonsoir moa zany fa tsy bonjour. Inona ny zavatra ho ataonao amin'ny 2026 efa fantatrao ve? Tianao mijery live eo efa fantatrao ve hoe nataoko hoe ny ampahany kely fotsiny azy e? Inona ny efa nomaninao atao amin'ny 2026? Fa izao ataontsika hoe androany le 21 décembre tsika androany ataoko hoe efa taratara kely fa mbola misy azo atao. Manomboka androany hatramin'ny faran'ny taona afaka mbola manomana ianao. Dia ozy izy taminao tao anaty publication hoe manomana kahie, tsara ianao mandray noty satria ianao tsy ordinateur dia tsy tadidinao daholo ny zavatra resaka eto fa mety rehefa vita ny live vao miverina mijery ianao dia manorata. Soraty ilay izy dia misy fotoana ivereny ilay izy dia misy fotoana hoety mivavaka ilay izy ahafahanao mandrosa ao anatin'ilay izy. Ok, ny taona dia mila homanina. Ny taona zany raha ohatra ka tsy manomana antsika dia improvisation ny ambony rehetrarehetra amin'ny taona antsika eo. Raha vao tsy homanintsika ny taona dia ataoko hoe ny zava-misy no mitondra antsika. Rehefa tsy tsika manoratra ny taona antsika dia ny olon-kafa no manoratra anazy ho antsika. Ianao zany tsika sy ianao alohan'ny hanombohan'ilay taona dia efa miteny hoe izao ty taonako ty. Mba tsy ny olon-kafa no hanoratra anazy ho anao fa ianao no mila manoratra anazy ho anao. Rehefa tonga ny 1er janvier na ny voalohan'ny volana janoary dia samy mena ohatrany hoe kahie tsisy ninona tsika tsirairay avy. Misy amintsika efa mahafantatra hoe izao ny ataoko dia manoratra. Sasany mety hoe mijery ny hafa izy dia manoratra. Ny sasany tsy soratana izy fa izay soratan'ny hafa eo. Izay ilay image fa izao raha zavaiko zany dia izao ny ankamaroany misy olona sasany manana tanjona izy dia mandeha amin'ilay tanjona nomanina izy ao 2026 satria izy efa nieritreritra, efa nanomana dia fantany tsara hoe zao daholo ny ataoko, 1er janvier izao ny ataoko, amin'ny herinandro izao ny ataoko, amin'ny février izao ny ataoko, amin'ny mars izao ny ataoko. Ny sasany indray jeren'ny hafa izy ihany nanao business akoho, nanao poulet de chair hono andeha hanao poulet de chair koa, ihany hono nandeha nianatra anglais andeha hanao anglais, ihany hono nandeha nanao opère andeha hanao opère. Azontsika ve? Ny sasany indray tena tsy hitany mihitsy izay atao,
tsy fantany hoe inona raha ny tokony ataoko dia na izy forcen'ny dadany fotsiny tsy maintsy manao an'izao ianao satria izy tsy manana safidy dia ny olon-kafa no miteny na misy tantinina le miteny alina ki atao alina ki atao dia lasa izy manao an'iny satria tsy fantany hoe inona ny tokony ataony fa maninona ary ny olona tsy mahafantatra ny tokony ataony le roa farany ho resahantsika zao ahoana ary ny atao mba tsy ohatran'izay tsika tanatin'ilay publication tsy haiko na talata izy iny na larobia dia ozy aho hoe mila fantaritsika hoe inona napetrak'Andriamanitra atao anatintsika mila fantatrao natsoan'Andriamanitra aninona aloha ianao dia miainga amin'iny daholo amin'izay le hoe inona ny atao amin'ny 2026 inona ny atao rapitso inona ny atao rafakapitso inona ny atao afaka herintaona miankina amin'ilay zavatra napetrak'Andriamanitra ao anatinao miankina amin'ilay antsonao tsy afaka mihitsy aho zany hoe za natsoana mpitoroteny dia zavatra hafa mihitsy no andeha ianarako na ny satria na ny fianarana ao ataonao ara dia mila mifanitsy amin'izay ary ny fanapahan-kevitra raisinao isanandro resantsika moa zany rehefa avy eo dia mila mifanandrify amin'izay mialatsiny azontsika ve raha ohatra zany ka hanomboka ny taona dia tokony efa misy zavatra nomanina ianao ahoana ary ny afantarana hoe inona le hosoratanao satria ozytsika teo Andriamanitra efa nanomana izy raha témoignage kely zahako talohany nanambadiako alohan'ny anombohan'ny taona dia maka foana 3 andro farafahakeliny anomanana ny taona 3 andro farafahakeliny mandeha mitokam-bavaka mandeha maka misy fotoana mandeha manofa chambre any amin'ny hotely zany efa mipetra-drery tamin'izany manofa chambre any amin'ny hotely dia ao za rery dia mivavaka dia lavitry ny olona tsy mandeha ny telefona raha tsy amin'ny riva dia mivavaka dia mandray toromarika avy amin'Andriamanitra mandray toromarika avy amin'ny fanamasina mampirisika anao mbola misy ny fotoana tsy tena hoe maka 3 andro fa na 2 andro ary na 2 andro ary na tsy fantatra hoe firy ny mety fa manaovan'izay fa nanampy be anazy amin'izay mahazo toromarika ianao hoe anao ohatry ny ahoana le taona anao ohatry ny ahoana le izy tamin'ity taona ity taorianany zananambady teo amin'ny 2 andro teo nananako tamin'ity taona ity izay mivady naka fotoana kely tao anatin'ny après-midi kely anankiray fa pasika ahoana ny 2026 tsika fa aoka isy le fotoana manana n'le fotoana raha ohatra ka tsy jerenao meloa le izy dia ny olon-kafa ny anoratra an'izy anao na anao copier-coller ny sasany fotsiny anao andika ianona lasa ny anatra anglais dia ianatra anglais ianona lasa nanao an'izao dia anao an'izao fa mila fantatrao aloha izy ianao natao aninona ianao dia fantatrao amin'izay ny fanapa-kevitra tokony raisinao inona daholo no tokony ataoko raha ohatra zaka ohatran'izao tsy haiko raha azonareo fa raha azonareo dia sorato hoe azoko tsara le izy fa mila maka zany ianao mila ratsorina zany le izy dia tsy mety le taona raha tsy mivavaka raha tsy mandray avy amin'Andriamanitra ianao inona ny tian'Andriamanitra ho ataonao tsy mety dia ny taona zany tsy ataotoany tsy improvisena ny taona fa homanina raha improvisena io dia tena mandeha any amin'izay tsy tokony alehany tena dans tous les sens ozytsika fa inona napetrak'Andriamanitra ao anatinao dia ino no avoaka ino no hatsaraina ara-panahy ny fiainana dia aokantsika tena ho ara-panahy miditra ao anatin'ny taona dia ho tsara be ny taona 2026 nao teboka anankiray izay raha azonareo le izy dia manaova signe kely hoe azonareo izany zavatra teneniko izany zavatra faharoa misy statistique reto nalaiko tamin'ny internet hoe toetsika nyteny hoe ny olona miteny hoe ty taona ty ane hitondra efa fantatsika zany fa tsy mitondra ny inona le taona fa ianao miova ianao manomana dia mitondra zavatra le taona misy an'ity statistique ty misy indray olona maniry soa misy indray olona manao ale hoe résolution na fanapahan-kevitra na hoe tapa-kevitra anao an'izao misy olona miteny hoe za tapa-kevitra hiala sigara manomboka 1er janvier dia tsy sotro toaka ntsony manomboka io dia misy miteny hoe tsy ampirafy ny vadiko ntsony misy miteny hoe za tsy hanao an'ity ntsony ialako ny naman-dratsy sa tsy zany
misy manao an'izany tsy sotrokôkatsony a betsaka ny olona manao résolution fiantsoaza amin'ny teny frantsay fa firisan-jaton'ireny olona ireny ka ny tonga hatramin'ny farany ty statistika tany Amerika ny taux d'échec na hoe ny tany tsy fahombiazana ho an'le résolution ataon'ny olona résolution personnelle dia 80 isan-jaton'ireny olona manao résolution ireny raraka rehefa tonga ny février dia miverina ny fokasigara izy tonga ny février dia miverina tamin'ilay nataony taloha izy inona ary ny antony mahatonga an'izany vao tonga ny janvier dia hanangom-bola be dia hanao économie dia tsy handandany vola ntsony dia be dia be ny manao an'izay fa zao misy zavatra anankiray tiako zaraina aminareo marina hoe miresaka 2026 tsika fa raha misy zavatra tiana hovaina dia zao dia efa hovaina dia manaova planina hiovana tena soraty daholo dia eto amin'izay anao ilay mampiasa kahie inona daholo ny zavatra tokony miala amin'ny 2026 io amin'ny 2026 fa tsy mitena hoe amin'ny 1er janvier 2026 tsy haiko nazonao inona ny zavatra mety hoe fahazaran-dratsy mety hoe toetra ratsy satria ny fahazaran-dratsy sy ny toetra ratsytsika manakana atsika tsy ahatonga atsika any amin'ny tanjony ireny zany miralentir atsika mahatonga atsika tsy tena mandeha aingana manatratra tanjony dia soraty le izy dia zao ao anatin'ny ray andro ianao tsy voaovanao daholo rehetrarehetra ireo fa ianao nefa ny afaka manova zavatra ray ao anatin'ny ray na 2 andro na 3 andro na ao anatin'ny herinandro afaka manova zavatra ray ianao dia alaivitsy kelikely le izy tsy haiko na azonao dia afaka listenao mihitsy izay mora atao aloha tia miala amin'ity dia rehefa tapa-kevitra ianao androany dia tonga dia ovay aza miandro hoe 1er janvier vao ialana le izy misy otrany anatinao organisation dia tena anao carte sur table mihitsy sika 1er janvier raha misy resaka tokony atao ataovy izao dia amin'izay reglena mialoha le izy raha misy zavatra tokony ova dia androany tonga dia androany manomboka tsy hoe hovaina daholo androany tsy possible fa androany dia efa manomboka dia mangataka ny hery fanamasina ianao anampy ianao fa misy inona ny afaka hovainao androany dia mandeha tsikelikely ianao rehefa mandroso ianao dia afaka manova zavatra fa zao mila soratanao reo zavatra rehetrarehetra reo fa tsy afaka hoe matoritory ianao dia inona indray no hovaiko rapitso dia lasa mandeha ho azara ozy tsika mandehandeha andro fotsiny le izy mandeha fahoany fa ny antony anoratana anazy dia ohatrany manao inventaire ianao ozy izy ny teny frantsay hoe on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne peut pas quantifier zany hoe ny zavatra tsy fantatra hoe firy tsy fantatra hoe inona tsy hainao ny manova azy tsy hainao ny mifehy azy azytsika ve fa tokony fantaritsika le izy inona daholo izy dia izay mahatonga atsika manoratra rehefa tsy soratantsika io dia tsy ho fantatritsika mahatonga atsika manoratra dia afaka hoe tsika mivavaka le izy rehefa mitokam-bavaka tsika dia hoe tsika hoe reto indray satria tsisy olona afaka manova ny tenany fa ny herin'ny fanamasina manova atsika avy ao anatiny makatsy ivelany dia hoe tsika mivavaka iny kahiny hoe reto daholo dia planifieo misy fotoana indray ny fanamasina atsika hoe tia tiako elanao tia amin'izao manafaka anao amin'ity araba-soa araba-tsara fa soraty le izy rehefa soratanao le izy dia mora kokoa anao miala amin'le izy mora kokoa tsisy afaka manova ny zavatra tsy fantatra tsy afaka mitetsina za iala mitoetra ratsiko dia zay fotsiny fa inona le toetra ratsinao mandainga ve miavinavina ve anao miteny ratsy ve anao mangalatra ve anao dia tonono soraty le izy dia elao tsikelikely dia izao 20 isan-jaton'ny olona janvier sy février fa misy olona sasany 70 isan-jato aloha mahomby ihany mahatonga ny olona tsy mahomby dia tsy mazava le izy na hoe ambony loatra le tanjona napetraka rehefa mametraka tanjona ianao dia eritrereto hoe
tsy vitanao na hoe raha misy fitariana manokana voarainao dia apetrao le izy dia mandehana tsy kelikely rehefa ataonao mafy loatra le izy dia sahirana be anao manova azy fa alefatsy kelikely dia inao le mitombo isan'andro ny tena manandanja fa tsy le hoe ny akamaroan'ny olona mandritra ny janvier iray manontolo izy tena mahery be mihitsiny be dia be ny zavatra ataony tonga dia le miova tapika ireny dia reraka izy dia tonga dia miverina amin'ilay taloha ary ratsy kokoa noho ilay taloha indray azy fa izay mahatonga antsika manoratra inona ny travaillenao amin'ity janvier ity, inona indray amin'ny février, inona amin'ny mars, avril, mai, juin, any amin'ny novembre any ianao manao tombana amin'izay hoe inona daholo arany ny fiovana hitako dia manana fitaovana na outil ampiasaina na kahie tsotra fotsiny ianao mahafantatra ahoana nanaovana anazy misy outil reto nampiasaiko taloha misy an'ity any Florel ty nampiasaiko tamin'ny 2024 dia ao anatin'izy ity misy apetraka misy tanjona apetraka hoe ohatran'izao manoratra zany ianao dia ohatran'izao hoe inona daholo ny ho ataonao amin'ny 2024 fa ianao tsy voatery manana ohatran'ity fa mila manoratra fotsiny ianao satria ity ity ny firafitry ny sain'le olona ity tony zany zao zany nanoratra nytony tanareo tsy voatery feny be le izy tsy voatery zavatra feny be fa manova zavatra ianao misy zavatra ataonao nefa azotsika ve dia ohatran'izao efa ianao mandroso ny important ohatran'izao dia misy koa karazana outil hafa ity ny Florel ty pageny zareo Florel ohatr'izao fanoratra anazy fa averika ny tsy voatery manana ny tianareo vao mandroso fa manorata fotsiny aloha zavatra faran'izay tsotra na ataonareo tableau fotsiny ara le izy dia misy colonne 12 dia inona ny zavatra tokony esoriko satria ny zavatra tokony hidiranao dia mila ratsanana aloha le zavatra tsy mety satria ireny zavatra tsy mety ireny manakana antsika tsy hiditra tsika zany tsy afaka manantena zavatra tsara nefa le zavatra ratsy ao anantsika mbola tasomitsika dia misy an'ity daily uplift any skills tools and attitude ho an'ny mizara dia afaka ampiasaina koa ity fa araka ny teneniko teo dia misy planification hebdomadaire atao misy to-do list dia miteny hoe inona daholo ny emploi du temps anao androany le to-do list any hoe inona daholo tokony ataoko androany dia reny manampy antsika hitanareo ny zavatra soratana manampy antsika hitantsika ay mbola misy an'ity tokony ataoko averiko ihany hoe tsy ordinateur tsika senao dia izay mahatonga antsika mandry anao raha tsy zatra manoratra ianao dia mizara manomboka androany manoratra fa manana outil manana fitaovana androany raha tsisy dia kahie anankiray dia efa ampy teneny hoe kahie anankiray dia ataonao hoe ny 2026 ko na hoe mon 2026 ataonao nitanjonao amin'ny ara-bola amin'ny ara-tokantrano amin'ny ara-panahy amin'ny ara-pifandraisana amin'ny resaka asa amin'ny resaka inona koa amin'ny resaka fahasalamana azadina fahasalamana tokony ametrahanao tanjona ihany koa satria arakaraka ny fahasalamanao ihany koa ny ahafahanao mandroso izay ny teboka faharoa izany hoe résolution aza atao le tonga dia enjana be ireny fa homanome loha inona ny ataoko inona tsara ny tanjoko amin'ny 2026 natao aninona dia mandehanao anatin'ilay zavatra efa nomanina ho anao ny résolution dia slogan fotsiny raha ohatra ka ianao tsy miova zay fotsiny le izy rehefa zay mahatonga ana miteny inona zavatra tokony esorinao aminao rehefa tsy ianao ny miova dia tsisy inona ny miova zany eo tsisy ianao ny mila miova dia miova ny fiainanao raha tsy miova ianao dia tsisy inona miova zany ny fiainanao zay fotsiny le izy tsotra be fahatelo manana fototra ianao inona moa le atao hoe fototra ny zavatra rehetrarehetra homaninao an'ity 2026 ty dia misy fototra ohatrany hoe hanangana trano ianao atao ohatrany hoe trano le 2026 na hoe hazo be le 2026
zavatra ao ambolena, inona le masomboly mamaritra n'le angezan'le hazo. Azontsika ve? Dia zao rehefa manao fototra dia afenina. Izay mahatonga ana miteny rehefa mandeha manao retraite ianao lenao le andeha tokam-bavaka iny ianao rery mandehana amin'ny tokany teneniny ohatra ny hoe tsy ho kely ana ohatran'izao dia ianao rery. Hitanareo ny entreprise na construction rehefa hanao fototra hitanareo ohatra ny hoe manao zavatra zao kolasy manao zavatra na hoe olona manao trano dia hitanareo tapena n'le izy tsisy mahitsy izany ny fototra rehefa atao. Azontsika ve? Afenina dia aza tantaraina amin'ny olona ny zavatra nataonao tao mangingina tao fa ianao rery ianao sy Andriamanitra dia atsangano ny fototranao, ny vavaka ataonao, ny projet anao sy ratsy dia anao rery. Iny cahier anao iny anao rery iny. Raha tsy hoe misy olona miakompanie nga ianao misy coach manokana dia tokony jerevana le izy fa afenina iny fa tsy ho publienao Facebook mihitsy iny hoe reto daholo ny tanjoko amin'ny 2026 dia reto daholo ny ataoko, reto daholo ny antom-bavakako. Fa ny olona rehefa manao fototra dia afenina ary ny fototra any ambanin'ny tany mbola tsisy mahita na efa mitsangana ary le trano dia tsisy mahafantatra hoe firy le fototra tao. Dia zao arakaraka ny tianao hiakaran'ny trano avo be no mila lalina be le fototra. Dia ianao koa ohatr'izay inona ny fototra iorenan'ny fiainanao. Dia eto dia resaka amintsika eto amin'ny Facebook manokana. Fantatra hoe tsy manam-potoantsika, fantatra hoe be ataontsika. Ny ankamaroany eto amin'ny olona eto Facebook ohatra hoe mamaky publication dia hatreo amin'ny atsasany izy dia tsy manohy intsony. Jery vidéo izy 30 secondes izy dia tsy manohy intsony raha tsy hoe zavatra kidaladala mampime ohatra ireny miinteresse an'ny olona. Fa zao aoka ianao olona lalina amin'ity 2026 ity raha te hiakatra avo ianao. Mba soraty kely hoe olona lalina hoe sorato anao dia tononoko anao zay dia azavaiko anao ilay izy aoka ianao olona lalina. Raha mianatra ianao coiffure dia tsy hoe rehefa mahay misitom-bolo fotsiny ianao dia mahay mandoko volo dia izay na mahay manao kopy fa ianaro tsara ohatra ny ahoana ny karazam-bolo, ohatra ny ahoana izany volo 4C zany, ohatra ny ahoana izany volo C zany ny texture ohatra ny anazy zao tony zao C ny volo tsinoa reny zany zao ny 1 sa mo A tsy fantatro tsara. Azonareo ve? Dia ny domaine misy ianao midira lalina ianao. Rehefa lasa lalina be ianao dia miakatra ambony be zany ianao dikan'izay. Fa arakaraka ny andehanan'ny fototra ao lalina dia miakatra. Ohatr'izay foana ny trano. Raha trano 2 étages tsy mitovy mihitsy ny fototra ny 2 étages sy ny 30 étages. 30 étages tena mila miditra lalina be. Dia ohatran'izay koa na ny hazo ary. Ny hazo rehefa hiakatra ambony dia mila mamaka lalina be izy. Ny fakan'ny anana sy ny fakan'ny letchis tsy mitovy mihitsy. Tsy mitovy. Dia inona ny fakanao dia ny fakanao no mitondra an'io. Ny fakany no mitondra. Inona ny zavatra iorenanao mila lalina zany ianao. Raha miteny zany za te hiakatra ambony be dia mila lalina ianao, midina lalina be. Tena mila miditra lalina ianao. Dia hatraiza ny alalinanao rehefa mamaky boky. Aza le eto aloloha eto fotsiny vakina hoe mamaky préface na mamaky résumé fa midira lalina. Dia aoka ianao tonga expert amin'ny zavatra ataonao. Rehefa lalina ianao dia lasa expert ianao. Dia lasa ianao misy zavatra ianao rery mahay anazy. Dia misy zavatra ianao rery ny antsoin'ny olona. Dia zao dia vonona andoha ny olona na ohatrinona satria ilaina ianao. Amen. Mila lalina zany ianao. Mila lalina ianao dia androany manomboka androany dia inona ny zavatra tokony hidiranao lalina dia soraty. Mila miditra lalina amin'reto domaine reto. Ataovy anankitelo farafahakeliny. Mila miditra lalina amin'reto, mila expert amin'reto. Mila mpitory-teny ve ianao, mila haiko ny tenin'Andriamanitra, mila miondana baiboly rehefa mijery zavatra dia aza ety avelany fotsiny fa miditra lalina ianao, midira any ambany any, miakatra ambony be ianao. Ok ianao tsy 2 étages fa 30 étages ianao. Amen. 30 étages ianao amizay satria miditra lalina be ianao. Zay dia zao ny fototra tsy asehoseho olona efa nitenentsika teo. Aza ampisehoseho olona zao ny zavatra zaraiko aminareo tao Facebook dia ataontsika hoe raha trano ilay izy dia varavarankely ny asehoko.
fa ny fototra tsy hainareo ary tsy aseoseo ny fototra fa afenina ny fototra fa raha te hiakatra ambony dia miditra lalina 30 étages ianao tononoko amin'ny anaran'izy hoe 30 étages ianao dia fa efatra resaka toe-tsaina dia tia ny resaka toe-tsaina tena manan-danja be sy ny resaka fomba fijery ianao zao anao planinanao 2026 dia mijereva lavitra mijereva ianao lavitra ny tanjona zao ianao zany tsy afaka anao tanjona hoe anam-bola tsy tanjona zany fa any anatin'ny tanjona anao any alohany mahatonga anao manam-bola fa rito tsara ny tanjona anao atao fitanjona maharitra tanjona misy akony amin'ny génération manaraka rehefa mamaritra tanjona dia tanjona mipetraka tsara atao dia izao ao anatin'ny fanatratrarana ny tanjona misy an'ity toe-tsaina ity ny anteboka fa efatra zareko aminao misy toe-tsaina tokony hanananao ary ity toe-tsaina ity netiko hatramin'iza tany amin'ny CEG tany amin'ny lycée tany amin'ny université hatramin'izao alao matiantoka vetivety fa mahazo tombony any eriny ozy ny teny frantsay hoe perte à court terme fa bénéfice à long terme misy à long terme azafady misy zavatra aloha zao ianao matiantoka kely taloha anin'ny ankizy za mianatra foana ataoko fa tsy milalao mihitsy satria za nahatonga raha ny vakansa dia misy lera ilalovana dia misy lera ianarana misy fotoana tamin'izay tany amin'ny lycée dia ny ankizy mandeha mirevy dia ianao ilay voaikilika satria ohatra hoe tsy maharaka zany ianao dia ianao lasa mandeha mianatra any amin'ny salle d'étude inona ny tanjonao dia le fanapa-kevitra na le décision raisinao isanandro mila mifanandrify amin'izy za zany tsy afaka hiteny hoe za te ho lasa expert amina zavatra anankiray fa nefa ny investissement koa lasa mandeha manao jeu amin'ny télé lasa mijery film lasa tsy haiko hoe lasa mandehandeha fotsiny lasa mandeha manjono inona ny ampiasainao fotoananao perte à court terme fa bénéfice à long terme matiantoka ianao rehefa avy eo matiantoka kely fotsiny ianao fa rehefa anyrinana ianao zange zao afaka manao zavatra tsy nataoko taloha zao azytsika ve fa tsy hoe tsy anao an'izy mihitsy tsy hoe tsy afaka hiala voly mihitsy fa misy zavatra important amin'iny raha ohatra ka mianatra ao anatin'ny année scolaire dia mila mianatra aloha mila mana discipline mianatra dia misy zavatra aloha afoy mety hoe te hilalao be mihitsy ny ahako te handehandeha te handeha tsena fa miafy kely aloha za satria za manana tanjona dia rehefa tratrako ny tanjoko dia ataoko amin'izay indray rehefa avy eo afaka manao an'ilay izy tsy haiko na misy mahazo izay teneniko izay perte à court terme fa bénéfice à long terme dia izay foana hoentina mandeha misaintsaina misy fotoana tsy en fait raha olona te handeha lavitra zany tsy miara mandeha amin'ny daholo be izay ngamba ny azoko ilazana anazy ny daholo be lasa miala voly lasa manao an'izao fa raha te handeha lavitra ianao dia tsy ohatran'ilay ataony daholo be satria vitsy ny olona mahita hoe tia ny tena tokony andanako mila fanapa-kevitra mila détermination mila discipline nefany raha te handeha lavitra dia izay foana ampidirina anatin'ny sainao dia fantatra hoe sarotra be ilay izy mety tsy voafesana fa zao tia misy atoroko anao misy zavatra atoroko anao mambolehany ty fahazarany ity afaka izay tena hoe afaka tomboka androany raha misy fahazarana mila apetraka dia mametra système ohatra réveil amin'ny téléphone afaka manisy réveil anao amin'ny téléphone hoe mifo zao na hoe amin'ity lertia manao an'izao dia tia amin'izao tontolo izao ilay izy ataon'olona hoe le routine matinale fa io tena biblika nefa en fait avy ao anatin'ny baiboly nangalan'izao tontolo izao andreny fa tsika kristianina misy tsy mahafantatra an'ilay izy le zavatra ataonao isaky ny maraina iny mametraka an'ilay journée anao ianao raha ataonao an'izay foana ny 365 journaux miaraka amin'ny zavatra hafa be dia be zay razaintsika eto zaraintsika eto
dia mandresy foana ianao anaty journée anao mifoaza maraina alohan'ny olona dia miteny ianao ohatra izao ty journée ty ianao zany mametraka an'izy eo amin'ny ara-panahy hoe izao ty dia izay miteny voalohany ny tompony e dia tonono ilay izy amin'ny journée mifoaza raha ny tena marina dia ataovy tsy haiko hoe amin'iny amin'ny telo hatramin'ny eniny dia dafa fotoanao dia teneno ty journée ty ohatra izao tonga dia aleva ny journée anao aza mieritreritra ianao hoe ny fahavalinao dia amelanao iny izy fa mandroso dia avelany fotsiny ianao fa tsika manana fahavalo tsika fa alohantsika no miteny voalohany dia tsika amin'ny tompony dia efa tonga dia rakofantsika ny journée antsika alaitsika melony atsika tsy haiko na azonareo fa zay zany aloha perte à court terme bénéfice à long terme na io fo maraina io ary nge ohatra perte à court terme le nao mbola te atory be iny tamin'ny ririnina zao ka be tsika fo maraina sarotra be tena misatra be mihitsy tsika fo maraina misatra fa ataovy le izy nenay taloha rehefa mianatra lesona miaro tory mianatra lesona dia asiana koveta dia asiana rano dia ampijoboko ao ny tongotra dia ao mianatra satria te atory izay le izy marary kely fa amin'izao tsy voateran'izany tso fa ny olona mety hoe tsy niaritra an'izany a lasa zao izy mila miaro tory foana satria mitady no hoanina androany tsy haiko na azotsika mialatsiny a raha azonao dia teneny hoe azoko le izy dia manondra itsika important be ny azahoanao an'izay dia hitanareo a ny zavatra zaraintsika eto a ty lakile anankiray koa lakile tsy tao anatin'le teo fa zao mila miara-piarinao izy rehetra fa tsy hoe ty iray ty ihany ny ampiarinao a dia mananteny ianao hoe ety be le taona hoe za efa napiatra an'izy mihitsy Priscilla efa nataoko mihitsy le isaky ny maraina fa le zavatra ratsy tokony esorina ve efa nataonao misy zavatra tsy azonao entina any amin'ny 2026 tsony a raha ohatra ka te hanana 2026 tsara be ianao misy zavatra mampandringy anao fotsiny ireny na Jesosy raha nyteny izany hoe raha ohatra ka ny masonao tsy andehananao any amin'ny fiainana mandrakizay dia esory e raha ohatra ka misy toetranao tsy hanananao 2026 tsara be dia esory le izy mampandringy anao ireny mampahandikape anao fotsiny esory izay tsy mety amen misaotra anareo a fanekena liantsoa ravaka providence ariandry feno fahendrena azonareo tsara le izy tainy tomponareo fa manaraka lasa nisisika teboka hafa zany teo a fa le izy zany tena zay ny zavatra resantsika eto tonga dia ampiaro daholo dia ianao mahita hoe ahoana nafahako manao mise en place n'le izy a amin'ny fiainako misy zavatra tsy afaka zany ho tenenareo hoe ty atao voalohany dia ty atao faharoa fa ianao malala ny tenanao dia ataovy le izy ianao malala hoe izy ianao malala hoe waizy ianao dia afaka mandeha ao anatin'izay ianao misy teo hoe domineo a ny andro tsirairay alohan'ny anomboana foaza maraina dia miteneny ianao satria ny teny famoronana rehefa miteny ianao dia mamorona Andriamanitra rehefa niteny dia namorona izy dia rehefa alainao io journée anao io a ao anatin'iny maraina iny a many zavatra ataonao alohany anombohan'ny maraina ary dia efa tokony fantatra hoe rehetra daholo ny tokony ataoko zahako a ny anahako a ny zavatra ataoko rapiso manana lista zay ahako manatodo le izy koa tsy voatery hoe manana méthode ray ianao dia iny foana fa za zao efa niovaova méthode foana za zao am'izao mifonctionne amina to-do list dia apetrako ao anatin'iny foana rehetra daholo ny zavatra ataoko dia mifonctionne amina agenda apetrako anaty telefony amin'izao makarisy makariny dia raha manana to-do list dia fantatra hoe to-do list zany hoe rehetra daholo ny zavatra affaire zany rehetra mila makany amin'izao mila manao an'izao dia asesio le izy iny manampy antsika satria nandray antsika ny fo maraina tsy hitantsika izay atao tonga dia vao manomboka maraina dia bota ny lohantsika inona ary ny atao ohatran'ny olona hoe te hamaky baiboly iray manontolo a fa tsy manana plan amakiana baiboly fa tonga dia sokafana dia bota ny loha satria tena tratra ny taolana any amin'ilay sarotra be ianao no mandeha aloha fa anatin'ny zavatra rehetra manana plan foana raha hiteny ianao hoe za hamaky baiboly iray manontolo amin'ity 2026 ty manana plan aiza le plan de lecture anao azotsika ve mila manana plan ianao hoe zao raha hiteny ianao hoe anao zavatra amin'ny 2026 inona ny ataonao janvier février mars ataovy le izy
tsy voatery hoe rigide be ianao amin'iny fa mila misy planina nefa fa azonao ovaina flexible zany izy fa mila misy nefa tsy voatery efa tiranga dia tsy maintsy tia tsy ohatr'izay fa au moins misy le izy dia azonao ovaina azontsika dia ankoatr'izay ny zavatra tenenin'ny vavanao mila mifanitsy amin'ilay tianao andehanana fantatra hoe sarotra le izy tsisy tanjona izany hoe mora tanjona tsisy dikany matoa hoe mora ohatrany hoe ny olona rehetra mahavita anazy fa tanjona tsara be matoa sarotra dia izao ny zavatra tenenin'ny vavanao mila mifanaraka amin'izay dia mila ny zavatra le an-tsainao mila makandry ny zavatra teneninao ny zavatra saintsainao mila mifanaraka amin'ny tianao atao izay konkoa ilay teneniko teo hoe ao anatin'ilay voamaraina iny dia izao tsy haiko intsony hoe point fafiry ity fa ny fahombiazana dia tsy mandeha irery ianao izay vao afaka mahomby ny olona mandeha irery mety mandroso ihany fa mety mora reraka izy manana ianao namana afaka miara-mivavaka aminao manana ianao olona tovi-tanjona aminao même intérêt aminao manana ianao olona afaka manoro hevitra anao amin'ny ara-panahy na ray ara-panahy na manana koa ianao coach manana ianao olona afaka miteny ianao hoe aiza ho aiza ianao amin'ilay tanjonao ny Amerikana manana izay système izay tena tsara be resaka redevabilité na accountability le accountability io dia ohatran'izao za zao ohatra hoe manana tanjona miteny zany hoe za te ho tonga 50 kilo amin'ny mois de juin ohatra dia misy manaraka dia mila manana planina hoe retsoretsy hoe daholo ny ataoko mba hatongavana an'izany dia mety miteny izy hoe mety ohatra zao hanao jeûne intermittent ohatra dia amin'ny 12 hatramin'ny 9 ihany amin'ny sakafo dia tsy indraindray io olona io le olona redevabilité io manontany anao hoe tafiry ianao no sakafo androany azontsika ve dia ianao mila miteny marina amin'ilay olona dia mila manana an'izay tsika mila manana olona zany tsika fa atsika miteny hoe eto misy anazy ao na hoe tia ny zavatra sarotra na hoe ampianaro amin'ity na hoe eto ambavaka amin'ity tsika senao tsika rehetrarehetrareto tsy natao ahomby irery fa mila manana olona za koa manana ny vadiko miteny anahy za manana meilleur ami anankiroa miara-mivavaka amiko rehefa sarotra ny zavatra iainana za manana reny ara-panahy miconseiller anahy hoe ty ohatr'izao maka izy ty mila manana entourage tena mety tsika ianao zany na novokovoka be ara mety mandeha ianao fa tsy lasa lavitra fa ohatra ny ahoana ny environnement-nao mila manana communauté ve ianao mi-encourager anao ahafahanao mitombo manana olona mitovy tanjona aminao ve ianao mba mampahery anao manana an'izany ve ianao dia raha tsisy ilay izy dia ambileo tsikelikely sy ratsy satria na ny olona rahanao Facebook dia efa ao anatin'izay inona ny zavatra vakianao isan'andro amin'ny Facebook mi-influencer anao ny reny inona ny sakafony sainao sy ny fanahinao sanandro satria izay ireny dia efa miresaka an'izay antsika dia point fahenina zany zao resaka sakafo important ny resaka sakafo sao dia ventsika hoe tsisy dikany fa za manana tanjona dia hoaniko daholo izay tiako hoany ny sakafo misy karazany ny aina vatana fanahy izay sakafon'ireo no hamaritana hoe tratra ve ny tanjonao sa tsy ny sakafon'ny aina na ny âme inona ny boky vakianao inona ny film jerenao inona ny post vakianao Facebook inona no amenonao ny sainao inona ny mozika henonao izy daholo izany rehetrarehetra izany ianao zany raha manana tanjona tsy tokony mandeha amin'ny par défaut zany ianao hoe izay mozika mandeha eo dia miditra daholo izay aroson'ny olona eo dia miditra daholo fa mila sélectif ianao mila mahay misafidy ianao hoe tia mandeha mila ohatrany hoe mila mangataka visa zany reny zavatra reny zay vao tafiditra aminao hoe mety tsy mety tafiditra tsy tafiditra
ny olona manana tanjona dia tsy maintsy mametraka an'izay. Rehefa mifanaraka amin'ny tanjonao mahazo miditra, rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mahazo miditra, rehefa mifanaraka amin'ny mahasoanao mahazo miditra. Raha ohatra ka zavatra hitondranao anota miala, raha zavatra mahatonga anao tsy hatratra ny tanjonao miala, tsy mahazo miditra. Dia jereo tsara, raha manao an'izay ianao dia efa tena ataontsika hoe 50%. Io resaka sakafo io, sakafo ny aina, mozika, boky, vidéo jerenao Facebook. Atao contre parenthèse fotsiny ity hitantsika raha ohatra tsika ka hoe zavatra tsy teny anarana influenceur fa manjary masosotra, fa raha ohatra ianao ka mijery an'ilay zavatra mitapitapy reny fotsiny ny ataonao amin'ny Facebook soatran'izany farany faranao lasa misy esprit de folie. Tsy teny lavitra be fa manakana anao tsy hatratratra ny tanjonao raha zavatra tsisy dikany foana ny jerenao. Hidiko izay fonoteny izay fa tiako tenena hoe safidio ny zavatra jerenao. Aza mandeha par défaut fotsiny hoe miscroll ianao dia izay mandeha dia consommer anao daholo. Aza manao an'izany fa safidio. Allo lazainy olona fa coincé, tsy maninona nareo carré be, tsy maninona fa ny fotoana no tsara izay ilay perte à court terme. Mandalo eso kely aloha, eson'ny olona kely aloha, rehefa avy eo amin'izay za teneniko anareo fa tamin'ny taloha noho ny fanarahako an'Andriamanitra dia misy olona izay tena pri tena terisaina be ohatr'izao. Dia nisy fotoana amin'izay io olona io tonga tato an-tranoko tamin'ny herintaona. Izany no nanesana foana, tsy mantsena hoe ianao ozy izy tena tsy niova mihitsy, ary ianao ozy izy tafita tamin'ny zavatra ninonao, ianao ozy izy tena tafita ianao. Tsy haiko na azontsika tsy maintsy miaritra kely ilay perte à court terme hoe maneso ny olona, meme ny olona, tsy maninona fa mila fantatra hoe makaiza ianao. Mila zay zany lotsika. Dia izao ny mametraka fahazarana vaovao rehefa miala ilay fahazarana taloha ilay nesorintsika teo dia mila mametraka vaovao tsika. Ohatra ianao manao jeu vidéo ianao na mijery telefona ohatra dia raha tianao hajanona izay dia mila mamboly zavatra vaovao ianao. Ohatra mamaky boky, dia maka boky ianao dia mamaky, tsy haiko, mamaky page anaky 10 ve ianao isan'andro, tena mamaky petraka amin'ny tombona dia mamaky ianao. Dia iny amin'izay no mamaritra anao. Raha vitanao anatin'ny 21 jours namaky boky foana dia efa mipetraka amin'izay zany, lasa nature anao, lasa deuxième nature anao iny. Mety be dia be aminareo miteny ka za tsy mba mpamaky boky mihitsy, tsy vitako mihitsy, ka ilay izy tsy mbola mipetraka fa amboleo ilay izy, ambolena, izay ilay mamboly fahazarana vaovao. Dia lasa izay ilay ianao vaovao, izay ilay lasa ilay ianao 2026 izay. Mila miova ianao izay vao miova ny 2026. Raha tsy izany dia mitovy amin'ny 2025 foana ny 2026 nao, dia ianao fotsiny ny antitra, ny reraka fotsiny ianao. Dia mianara zavatra vaovao. Inona no talenta tokony ianaranao? Tia mifandray amin'ilay resaka alalinana teo, mila mianatra zavatra ianao, misy zavatra mianara zavatra vaovao foana. Ohatra hoe misy zavatra ianaranao ty dia mianara indray zavatra vaovao. Aza mitsahatra mianatra fa mianara foana. Tena tsy mitsahatra mianatra tsika. Raha mbola hita ambonin'ny tany dia misy zavatra ianarana foana eto fa aza mitsahatra. Ny ambon'izay dia détermination sy discipline no ilaina. Zay. Ny ambony dia détermination sy discipline. Raha misy manana fanontaniana dia valiko. Zay ny zavatra nomaniko, raha tsy jery kely mbola anankiray fa raha ohatra ka mpiarinareo izy rehetrarehetra izay, izy rehetra fa tsy hoe ny ray ihany, dia tena misy différence be ny 2026 nao ary tena manao fa témoignage dia efa satsy amiko mba hampahiry anahy. Dia manana fotoana iomanana, izay ilay niteneniko teo dia maneke ahitsy ny habitude anao iny, ny fomba fandanianao vola, ny fomba fandraisanao fanapa-kevitra, reny zany ny koto. Fa izay ny zavatra nomaniko fa raha misy fanontanianareo dia ezaka malainareo voilà.
raha sendra misy tianareo anampianareo misy tsy mazava ve fa zay izy fa soraty minao hoe samy nanana kahie tsika zany teny hoe tsy taratasy fa kahie le omaniny fa soraty le izy soraty amin'izay iny afaka hiverimberenanareo matetika foana aiza ho aiza zao inona ny mety inona tsy mety dia rehefa misy zavatra mety dia félicité ny tenanao zahako taloha zany rehefa misy mametraka tanjona dia reto daholo ny tokony ny zavatra ny zaraiko anareo teo efa nataoko daholo fa tsy hoe tsy nataoko kory zatra efa nataoko daholo ny zavatra zaraiko anareo dia rehefa mahomby amin'ny zavatra ray ahako dia félicité-ko ny tenako zany dia mba hifidy ranomanitra ho anahy dia mba mifidy zavatra tsy haiko na tsika dia félicité ny tenanao dia micélébrer an'le victoire kely ireny fa raha misy tianareo resana mihoatran'izay dia afaka zaraiko na raha manampy anareo le izy dia soraty amin'ny live dia hivavaka ho anareo rehefa avy eo hivavaka ho anareo tena hoe ho tsara be tsara mihoatra lavitra ny 2026 tsy ataoko hoe tsy hoe tsara kokoa no 2025 fa mihoatra lavitra ozy izy ny ao amin'ny Efesiana 3:20 hoe ho an'ilay manao mihoatra lavitra no izay eritreretiny mahay manao mihoatra lavitra no izay eritreretiny io objectif ataonao io ne raha ny tena marina mihoatra no io raha ohatra ka hoe mitoetra amin'Andriamanitra ianao dia mihoatra lavitra no io ny ataony ho anahy manokana tena za tia mivoyage be dia za tena za teo ary tamin'ity taon'ity zao za tany amin'ny 21e pays mitondran'Andriamanitra anahy bonsoir Kezia tsy naharaka mety mbola afaka miverina mijery live fa ao amin'ny YouTube no mijery anazy fa ho afindrany amin'ny YouTube izy rehefa avy eo ok tojo ok sakafo ny vatana sy fanahy mbola tsy voaresaka ok sakafo ny vatana tsotra kely inona ny mahasalama teneniko zavatra ndray za zao efa nanomboka tamin'ny 2004 tsy nisotro coca zay ny safidiko za 2003 nandray an' Jesosy nanomboka 2004 tsy nisotro coca tsony sakafo ny vatana inona en fait ohatra hoe izay mivady tsy mihina produit chimique délicat motif zao inona ny sakafo ara-pahasalamana ho an'ny vatanao na sport na sakafo jereo inona mahasalama amin'ny vatanao tepolin'Andriamanitra ny vatanao tia vatanao tia noentinao manatanteraka ny objectif anao dia karakarao le izy aoka ny vatanao adio aoka ny vatanao salama minana sakafo ara-pahasalamana minana fruits sy légumes dia tsika tsy voatery nandrany produit chimique be dia be entre parenthèse tsika mieritreritra hoe rehefa metsena any amin'ny supermarché dia mitondra kadi feno be dia hoe izay zany tafita amin'ny fiainana tsy izay ny akamaroany zavatra ataon'olona anaty kadi any dia feno produit chimique azytsika ve fa sady misy fotoana zavatra any amin'ny rayon supermarché lafo be fa minana zavatra za sady te encouragé anareo minana zavatra vita gasy zavatra bio zavatra mahasalama mijery lavitra ianao amin'izay indraindray lafilafo kely izay le perte à court terme fa tsy mamelona pharmacie sy hôpitaly ianao amin'izay izay le sakafo ny vatana sakafo ny fanahy dia ny tenin'Andriamanitra inona ny fampianarana inonao ho anahy zao nisy fotoana taloha mianotory-teny anankiroa isan'andro zao moa za anankiray ninoko isan'andro mianotory-teny hitory-tenin'izany ianonao safidio tsara sakafo ara-panahy mila misakafo indraindray tsika fanahintsika tsy ampisakafoanantsika dia lasitsika mandehandeha any ohatrany hoe tsy tairitsika nefa ny vatantsika tsy manadino misakafo fa tokony raha tadiditsika mampisakafo ny vatantsika dia mila tadiditsika koa mampisakafo ny fanahintsika ny saintsika reo zany mila miara-mandeha ireo telo ireo mila mitombo tsika tsy hoe rehefa ao amin'i Jesosy dia lasa tondrona be mila misakafo koa ny fanahy ny aina ny saina mila misakafo izay ngamba nisy teo tojo en résumé dia safidio ohatran'izay le sakafo safidio hoe inona miditra inona tsy miditra tsy hoe izay aroso rehetra dia mety daholo fa misafidiana hoe tia mety amiko tia tsy mety amiko tia ohatran'izao tia ohatran'izao manana stratégie raha ohatra ka hoe voasan'ny tranon'olona ka hoe tsy maintsy mihinana izay aroso eo inona tokony atao dia manaova mitrandrahana izay misy page zay page vao hivoaka
eto amin'ny Facebook misy hoe Oikos the healthy house. Oikos the healthy house, resaka vie saine, resaka sakafo tsara, resaka fiainana salama. Mbola tsy mandeha moa le page amin'izao fa efa ivoaka, dia manasa anareo hitady an'izay fa efa ivoaka le izy. Fa vivre sainement, izay zany tena base-n'le izy a. Dia jereo le izy dia na ny sakafo ny sainareo ara mijereva zavatra mampirisika anareo sakafo tsara, jereva recette bio ohatran'izany. Zay a, ina le fanontanian-dravaka teo a, raha setivety a, tsy hitako izy teo. Ahoana natao raha maromaro ny tanjona nefa tsy hita izay hanomboana azy, azo lazaina hoe prioritaire sy urgent daholo. Zay le izy hoe ozy izy atao hoe atombohy amin'izay tsotra indrindra, izay tsotra indrindra nomboana anazy a, dia sady mampahery anao koa le izy hoe ay efa vitako ty, fa mila zarainao le izy ao anatin'ny taona hoe tsy ataoko janvier, février, mety tsy haiko misy hoe ao anatin'ny 4 volana ny sasany a, mety misy hoe miara alefa enao no mandamina azy, ny fahaiza mandamina nentina miady, mila alaminao le izy. Dia raha hoe urgence important a, ny important tokony mandeha aloha, dia ny urgence important zany aloha dia zay vao important, zay vao le urgent fotsiny. Dia mila lamina le izay mahatonga le manoratra, dia aza manaiky sous pression amin'ilay hoe ty tsy voakasikako, fa calme fotsiny, dia asesio tsy moramora le izy. Fa aleo raha manomboka kely toy izay tsy hita mihitsy atao dia body aloha dia tsy nanao ninino, dia na androsoy tsikelikely na manao fa azo atao koa manao planning anatina semaine, dia androsoiny ravaka tsikelikely le izy. Ohatra zao hoe tsy haiko, dia sady te hianatra cuisine ravaka no te hianatra anglais, dia afaka ao anatin'ny une semaine ravaka, au lieu de hoe amin'ity volan-ty mianatra cuisine fotsiny, dia amin'ity volan-ty mianatra anglais fotsiny, dia atao fotriny hoe amin'ity volan-ty, amin'ny tsy haiko isaky ny talata mianatra cuisine, isaky ny lakamisa mianatra anglais, dia zao azo atao ny mianatra cuisine amin'ny teny anglais koa, ohatra. Tsy haiko na azo ravaka, fa misy zavatra azo ampiarahana, misy zavatra azo atao hoe ato ao anatin'ny semaine samy androsoana le izy, dia alamina mahaiza mandamina fotsiny fa safidy le izy hoe ay izao ny andaminako an'ity. Ok, zay angamba le fanontaniana. Oui, atomboka amin'izay tsotra indrindra, dia manana planning foana anatin'ny une semaine, tsy hoe tsy fantatro mihitsy hoe inona ataoko amin'ity semaine ity, ohatra hoe inona ny programme. Nenay mivady rehefa hariva dia mifanontany foana inona ny programmanao rapitso, ohatr'izay foana nenay rehefa hariva ny andro inona ny programmanao rapitso, dia efa fantatra ay ianao manao an'izao sa manao an'izao, anao an'ity ty, efa lisy teo ny zavatra ataonao rapitso anatin'ny to-do-listanao lavabe rehefa ataoko rapitso, dia ohatr'izay foana isaky ny alohan'ny atory dia inona ny programmanao rapitso, dia fantaro inona ny ataonao rapitso. Fanontaniana tojo a, ahoana no anarana faharetana fa taloha mametraka plan nefa tonga ny février dia mihena ny motivation. Ie, izay mihitsy le izy. Zao a, amin'ny maha-olombelona antsika normal be le mihena ny motivation satria tsika mora leo, mora reraka. Fa zao so ihany fa nanontany an'io tojo. Zao a, ny émotion mety resy fa ny système tsy mety resy, azavaiko. Tena ohatran'izay ary normal zany, ary na za koa rehefa tonga ny février dia reraka, normal zany. Fa zao mametra système, ohatra mametraka réveil amin'ny maraina, ny système tsy inona tsy miankina amin'ny émotion anao, tsy miankina amin'ny hoe kamo ianao sa mazoto. Ozy izy ny américaine hoe always show up, ohatrany hoe na kamo ary a dia ataoko le izy. Raha ny tena hoe hamaky boky foana isaky ny alohan'ny atory, mamaky 10 page, dia na kamo a, na tezitra, na malahelo a, na nona, na voky a, dia mila mamaky 10 page a. Aza atao miankina amin'ny émotion, na tezitra amin'ny dadanao ianao, na famaly amin'ny vadinao ianao, na kamo ianao, na ratsy be mihitsy ny journée androany, ny journée afaka ratsy fa ny attitude anao afaka tsara foana. Dia ny système mapetraka, dia ny système tsy mety resy, tsy mety raraka, tsy mifahira mihitsy système fa ny émotion anao mety reraka. Dia mametra système, mametra emploi du temps, izay ny teneniko hoe mametra emploi du temps, isaky n'izao zao ny ataoko.
isakin'izao zao ny ataoko dia iny aza atao miankina amin'ny hoe tezitra amin'ny anina dia zany tsy anao tsy mety zay fa atao foana le izy rehefa niteny ianao hoe hianatra isaky ny amin'izao manao révision tamin'ny il y a un mois teo nandray ankizy tato trano dia ankizy classe d'examen tena nampy anazy ako méthode ny narako tamin'ny zaranao examen nameko anazy manana emploi du temps fianarana lesona any an-trano akoatra ny emploi du temps any am-pianarana dia manana emploi du temps koa ianao fianarana lesona aty an-trano hoe isaky latsinainy aty nataoko révision dia io na misy lesona vaovao na tsisy dia mianatra foana ianao fa tsisy hoe ay tsy tonga ny prof dia tsisy ianarana tsy izay fa mila mandeha mianatra ianao dia mandeha lalina amin'ilay izy ianao dia ohatran'izay manao fa planine zay no mahatonga anao tsy ho reraka dia aza atao mavesatra be loatra koa ilay izy aza atao hoe tena tonga dia ataonao tototra be anao dia tsisy hiainana mihitsy rehefa manao planine dia asio place ho ana spontanéité koa rehefa manao programme dia aza atao feny be hoe tena tonga dia feny be tsisy ray minitra mihitsy dia rehefa misy urgence ianao dia rava ilay izy fa asio flexibilité le programme asio toerana ho an'ny spontanéité ohatrany hoe mba te hanao azao za zao za tia manao lakozia dia tia mianatra recette vaovao dia misy fotoana anatin'ny fotoana malalaka dia lasa mianatra manao zavatra ao an-dakozia za ohatsy zareo efa nisy fotoana nanamboatra n'ireny bonty ireny fait maison dia hitanareo ireny zavatra eny mahafinaritra ohatrany hoe mba misy zavatra mahafinaritra atao le manatratra tanjona ane tsy voatery hoe sérieux be dia tsy mifaly mihitsy fa afaka kafisina le izy alaina tsirony tsara mihitsy le izy dia manao zavatra misy fotoana ao anatin'ny zavatra tianao ianao manatratra tanjo zavatra mahafinaritra dia manaova zavatra mahafinaritra dia ao anatin'ny programme anao asio felam-boly fa tsy hoe miasa foana dia anatratra tanjona foana asio repos zako anisan'ny olona tena nampianarina nanao repos fa tsy mahay makaina zany zany ny anarako tamin'ny fiainana ny olona nampianarina miasa mianatra fa za nampianarina hoe mba makaina dia mianatra dia forceko ny tenako makaina dia apetraka anaty programme hoe makaina rehefa ohatran'izao tsy haiko nazy tsika dia ohatran'izay tsy haiko raha misy fanontaniana hafa fa ohatran'izay le izy rehefa tonga ny février dia rehetraka fa système apetraka système tsy raha arak'izany mihitsy ny système fa ny émotion anao mety reraka ianao misy zavatra masorena soatran'izany fa ny système mandeha foana io na tezitra ianao na faly dia maneno foana ny réveil anao le tokony izao amin'izay le atao zao dia ohatran'izay le izy raha afaka za koa tsy mahay makaina hatramin'izao dia programme eo le izy programme eo za zao tamin'ity taonity tamin'ny décembre teo mba nakaina kely satria efa 2 ans tsy nakaina dia voilà dia ny ambon'izay tena détermination sy discipline dia mijereva lavitra dia zay le perte à court terme miafy kely androany miafy kely fotsiny androany dia raha pitso goka ny vokany ianao ary ny vokany tena mamy loatra mihoatra lavitra no sacrifice nataonao goka ny vokany ianao dia zay jerena zay tena andrandraina hoe tsisy azo oharina amin'ilay sacrifice mihitsy n'ilay vokatra rehefa avy eo dia ataovy le izy dia hitanareo le izy tsy voatery parfait be fa amboary foana le izy zany raha ohatra renao ka hoe resy quelque part ohatrany tokony fo maraina dia nanelo le réveil dia tsy tafo dia ataovy mafimafy kely kokoa le réveil rapitso na hoe ataovy anankiroa mihitsiny na aza atao akaiky lohanao ny réveil fa ataovy ery dia tsy maintsy mitsanga manamboara système apio ny tenanao dia ataovy le izy raha efa tsy ataonao io dia tsisy anao izy amin'ny toeranao fa ataovy le izy fanontaniana ravaka inona ny motivation anao rehefa maneno ny réveil dia tsy maintsy mitsangana nefa reraka na marary aza dia arahana foana le système motivation le tanjona tsika nametraka tanjona tsinona dia zay le motivation le tanjona na koa hoe mila fidèle ianao amin'ny zavatra ny teneninao dia le izy hitanareo le teneniko to hoe 21 jours no mametraka habitude vaovao dia iny ihany izy marary rehefa avy eo dia mandeha ho azy amin'izay aza matahotra fa samy nandalo an'izany daholo ny olona rehetrarehetra tsy ianao rehetra hoe sarotra tena nandalo teo daholo
mbola misy effort atao foana anatin'ny effort misy effort foana le izy fa le tanjona ny récompense anao hoe miaritra ianao dia le récompense anao tratra le tanjona ary lentenety hoe Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika dia mihoatra lavitra ny azontsika mamy be le vokatra azo rehefa avy eo dia zay fa zay le izy miady kely fotsiny miafy kely fotsiny miaritra kely fotsiny dia tratra ny tanjona fa atao fa vitanao io 2026 io dia hivavaka amanao azao dia minao hoe Andriamanitra anampy anao ihany koa dia anankiray koa aza miankina amin'ny herin'ny tenanao fanamasina eo manampy antsika zay le izy hoe mianatratra ny tanjonao tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao rery ny tena atao hoe misy ny namana misy ny ray ara-panahy misy le olona amin'le redevabilité fa eo koa ny fanamasina tsy misy olona amin'ny réussir rery zany tsy possible fa tsy maintsy nisy olona nanampy foana ianao dia vitanao io 2026 io amin'ny anaran'i Jesosy haninao anao io za zao androany tena voantsely be tena filasika be fa teo fidèle tamin'ny teny koa dia tonga etiany dia miaritra kely satria za hita témoignage-nareo be dia be rehefa vita ty fotoana ity dia mahita olona be dia be mahomby mahatratra tanjona amin'ny 2026 dia mihoatra lavitra noho le voansery le fifaliana mahita ny olona hoe ny contribuer tamin'ny fahombiazan'ny antelle tsy haiko nazotsika fa zay ngamba raha tsisy tsony dia hivavaka tsika asio toerana ho an'ny fanamasina zay le zavatra andresako to zavatra pratika fa fanamasina ny ampaheranareo tsirairay avy mitoerana izy dia maneketariany dia izay konkoa le teneko le hoe spontanéité misy zavatra ny fanamasina manao zavatra tapitapoka ahoana ny anana discrétion sy faharetana tsara discrétion akombona fotsiny mivava dia mahay miafina tsara misy fotoana hitanareo rehefa le vao manao tanjona dia aza tantaraina be amin'olona matetika ny zavatra rehefa tantaraina amin'ny olona le mbola vao tsy manomboka iny dia tsy tonga tsy tratra le izy fa aza tantaraina amin'ny olona fa zay ny teneko teo hoe anao sy ny fanamasina dia atao ambavaka le izy discrétion ny fototra afenina ny fototra ok merci chérie Vania mivavaka ao anahy koa tena merci misaotra an'zareo rehetra izay mivavaka androany fa tena misaotra ny tompo week izy hozaraintsika eto amin'ny page ny lien YouTube rehefa en ligne le izy fitinina ave amin'ny farany betsabetsaka le izy teo fa ngamba tsara afaka miverina mijery betsabetsaka andresakantsika ny hoe miala amin'ny manoratra miala amin'le raha tsy fanao inona ihany koa betsabetsaka izy teo fa manasany totsy hiverina hijery satria efa lasa lavitra ny fotoanantsika ny ekipa ave tsy tantaraina ny tanjony tsy azoko tsara nytinika izy hoe tsy zaraina non raha entre ekipa ny manana tanjona dia entre anareo iny fa tsy ho affichenareo misy fotoana raha manana tanjona ianao dia sy raha ataonao imbro anao dia ianao rery mahita anazy fa mila midiscerner nareo mila midiscerner tsy te hanao formule be hoe tsy maintsy zao fa fantaro tsapao le situation hoe ohatran'izao ty situation ty dia misy olona nge tsy tokony hozarainao hoe za manana tanjona ohatr'izao hoe tsy ny olona rehetra nozarainao ny tanjonao dia fa raha entre équipe nareo ary ny arana tratra an'le tanjona zany hoe impliqué daholo dia mila mahafantatra an'le tanjona zany raha hoe ekipa anankiray satria samy impliqué daholo fahatsian'Andriamahenina ozy izy hoe faharetana vokatry ny fanahy vokatry ny fanahy ny faharetana ilaina mihitsy le faharetana amen merci sarbidy tainy tompo do tsika hivavaka ary tena tsy ampy ny fotoana raha misy sujet tianareo resahana ary dia zao hoe alefasa ao anaty pejy manorata
dia valiko amin'ny video ny fanontanianareo rehetrarehetra izay ngamba ny ataontsika satria na amin'ny roa maraina ary tsika dia mbola ety foana fa andaontsika hivavaka dia mivavaka tsika androany fa ianao mila mitoy mivavaka en 2026 makany le fotoana mitokana kely izay resaony vadinao resaony ny ao an-trano hoe za hoe mba hitokana kely androany any manako ny 2026 zany izy fotoana ndray andro izay tonga ny emeritsetosika misy namako mipetraka any dia lasa any telo tamin'izany mbola mipetraka tao an-danay sy mamanay dia teny zareo za mba andeha kely any emeritsetosika dia telo andro any emeritsetosika tondra rano citron sady mifadianina nomanomana ny taona ho avy mindrana tranon'olona tamin'izany dia taty ariana rehefa nanana moyen dia lasa mireserve hôtely dia hôtely misy verdure dia eny mibozaka eny manomana 2026 manomana ny taona ho avy dia misy fotoana zany araka tamina namana misy fotoana zay tia mivavy miaraka mitokana mandeha manofa toerana anankiray dia rehefa mandritry journée zay samy makany amin'ny toerany samy makany koany dia ny arivo zay miara-misakafo be dia be ny azo atao hoe fa soyez créatif hivavaka tsika dia soratany amin'ny pejy soratao anaty message ny tianareo resahako dia valiko le izy ataontsika vidéo anatao tsy mihoatra ny 5 minutes angambany anankiray dia jereo hatramin'ny farany vidéo ako tsika ho lalina izay le tenentsika teo midira lalina dia ho an'izay verina hijeriny live jereo hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany aoko tsika ho lalina amin'ny zavatra rehetrarehetra na ohatsika hivavaka raha io mankasitraka anao ny amin'reto namako reto izay eto amin'ny pejy misaotra ny amin'ny fiainany tsirairay avy misaotra ny amin'ny mitarihanao tsirairay avy androany tonga teto amin'ity live ty misaotra fa fitarihanao ty live ty na dia tsy miprograme anarany fa ny etaetany zareo na tonga n'ity live ty dia mitsotra ny tsirairay avy fanamasino ampio zareo ampio ny tsirairay za ihany koa ampio satria za koa mbola manana tanjona hotratrarina dia ampio ny tsirairay avy tena hoe ahay idiscerner andre ahay andama ay anoratra ihany koa ay ana discipline amin'ny 2026 manona 2026 tena miroborobo any tsirairay avy manona tanjona tratra mihoatra lavitra noho izay nieritreretin'Andriamanitra mioheriny tsirairay mio fifaliana koa anatin'ny fanatanterana satria tsy hoe ho crise bebe zay na hoe ferinaina be satria manatratra tanjona fa tena aoka izay tena ho faly ho épanoui makatsiro ny ao anatin'le izy fa tsy hoe olona miketroketrona be stressé be foana Andriamanitra aoka tsy ho izay zany fa tena hoe olona faly zay manatratra ny tanjonanay tena hoe miditra ampifaliana amin'ny 2026 dia feno fanantenana feno finoana feno fifaliana ao anatin'izay dia mivavaka aho tonga fitahina ho an'ny hafa ihany koa ny tsirairay avy eto izay zavatra nianarany teto androany mivavaka izarany izany ny tsirairay dia ho tonga fitahina ho an'ny hafa dia izay rehetra mbola filoha ny tsirairay mivavaka izay tena ho voavaly zany ao anatin'ny semaine na ao anatin'ny volana janvier ianao any ampianatra ny tsirairay ianao no tena mpampianatra fanamasina tena hoe fitaovana fotsiny atety dia averiko aminao voninahitra rehetrarehetra dia taio ny tsirairay avy tario ny tsirairay avy mba ho tonga amin'ny tanjona ary mihoatra lavitra tononoko aminareo fiadanan'Andriamanitra 2026 mihoatra lavitra noho izay soratanareo tononoko ny fahendrena ny inspiration inspiré anareo ny fanamasina tononoko anareo ny fifaliana tena hoe akatsirony nareo anatin'izy fa tsy hoe olona stressé na miketroketrona be na hoe tsy azo kasihana mihitsy hoe za manana tanjona fa olona flexible olona falifaly olona afaka olona miaina zany manana joie de vivre ihany koa dia samy hitahin'Andriamanitra dia manaraka indray dia nao mba hifampanao veloma kely ary tsika dia toizantsika amin'ny vidéo ataontsika capsule kely ato anatin'ny pejy zany toyany izay mety hoe mbola flou fa samy hitahin'Andriamanitra dia veloma daholo dia samy hitahiny tomponareo tsara be io 2026 io dia akafizo tena aza olona stressé be fa akafizo le izy dia aoka ianao olona falifaly be amin'ny 2026 io aza atao mavesatra loatra le tanjona fa akafizo le izy dia samy hitahiny tompo
Bye Andry, Menja, Maminiaina Bella, Kesia, Marina, Jamaena, Feno Fahendrena, Veloma daholo samy hitany tompo Chérie Vania, Liantso Nansia, Ornella, Ravaka Providence, samy hitany tompo daholo. Niniso, tany tompo. Tany tompo daholo. Tsisy isaorana Feno Fahendrena. Tsara be ny 2026 nao.